eo amin'izay toedra raha-pirenena izay somary nafampana izay tatoato dia nanamafy ny andraikiny ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiarovana ny ainy ny vahoaka sy ny fananany fa ao anatiny izay adidy andraiketana izay ihany koa ny fiarovana ireo toerana saripady. Nanamafy ny fiarovana ireo faritra mena moa izy ireo manoloana izay toedra raha misy eto amin'ny firenena izay ary nanisy marika kofehy mena sy saina mena manoloana ireo faritra arovana mba hampatsiahivana ny tsirairay fa tsy azo atao ny mandika izany. Raha ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana dia tsy andefitra amin'ireo rehetra mandika izany lalàna izany izy. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Manoloana ny fihetsiketsehana samihafa misy eto amin'ny firenena, nanamafy ny fiarovana ireo faritra mena ny mpitandro filaminana. Raha ny zava-nisy androany dia nisy ny kofehy sy saina mena napetraka teny amin'ireo toerana saripady ary mila fiarovana manokana. Anisan'ny nahitana izany ohatra ny eny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Mitondra fanazavana momba fepetra io ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Jeneraly Benig Xavier sy Lofinirina. Be dia be amin'ny olo-pirenena malagasy no tsy mahafantatra ny tokony hataony indrindraindrindra raha ny toerana saripady izay tsy azo ivalozana mihitsiny ny fiarovana azy. Dia isan'ny fepetra noraisina ny fampahafantarana amin'ireny fanion rouge sy bande rouge ireny amin'ny toerana saripady rehetra. Inona moa ny toerana saripady rehetra dia mitoby miaramila ny banky foibeny Madagasikara sy ny toerana rehetra fanapahan-kevitra, ny toerana ataoko hoe fananana iombonana ty nosin-drazantsika ity satria dia tsy sasatra ny manangana isika ary tsy sasatra ihany koa ny manimba ka dia tokony ho arovana izany satria ny loza voajanahary efa manao ny ataony itsika olombelona koa mbola alaim-panahy manimba ka dia fepetra noraisina reny ho fiarovana ny ain'olombelona sy ny fananany. Dia ataoko angamba ny fa rehefa mahita bande rouge tsika na fanion rouge dia midika izay fa toerana saripady reny ka tsy tokony anaovana amboletra. Ireo androm-panjakana toy ny lapan'ny filoham-pirenena na ny lapan'ny prime ministra dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny faritra mena. Midika fandrarana ny fisian'ny kofehy sy saina mena ary tsy azo atao ny madika ny faritra mena izay arovana manokana. Raha ny fanazavana ny mpitandro filaminana dia tsy handefitra amin'ireo rehetra mini mandika izany.